misy tato ato ny valanaretiny izay misy amintsika eto ka rehefa nisy zany izy io dia somary nitombo zegny ny tampahafatesana teto amin'ny districtny Nosy Be dia teo zegny novoan'le tsaho rumeur zany teto tamptanany Nosy Be fa misy sérum bleu misy koa resaka ny oxygène ro ao mamono olo dia zay zegny nohony zay tsaho zay dia nitariky ny filofasan'olo tsy nandeha taty amin'ny hôpitaly be teoko marina zegny tsisy fanafody vaovao zany hoe ohatra hoe sérum bleu zany fa hoe efa fanafody sérum fampiasaina andavanandro fo zegny no indesantsika an-tagnana ny marary indesina miady amin'ny covid sy ny amin'ny aretiny andavanandro tsisy zegny le sérum bleu zay ataontsika tsaho mikasika an'le appareil concentrateur d'oxygène zay ampiasainay aty amin'ny hôpitaly dia io zegny mbola appareil fampiasaina andavanandro koa tsisy hoe ke namorona zavatra vaovao hoe maro tsaho any hoe misy virus amin'io oxygène io tena misy mirefusé mihitsy hoe andeha petana oxygène ka eto zegny zay ampiasan'ny fahasalamana raha ohatra ma misy marina le vaovao marim-potitra dia oka zegny le hoe atao hoe fa ity pirofo ity le sérum bleu ity le oxygène hoe misy virus fa atsika zegny tsy hagnely tsaho an-tanàna agny fa vokatry le tsaho nataontsika zegny le olo niegny zegny ny taux de fréquentation ny olo mandeha aty amin'ny hôpitaly dia contrepartie zegny mitombo zany ny décès communautaire an-tanàna zany hoe ny fatin'olo any amin'ny tanàna tsy mandeha aty amin'ny hôpitaly zay zegny ny zava-misy ka eto zegny tompona andraikitra tanteraka zany le olo magnely tsaho satria izy ndro mahatonga le olo tsy mandeha amin'ny hôpitaly dia lasa mitombo zegny le fahafatesana tanàna satria zay misy miara-miasa amin'ny maefa misy mirecensé hoe firifiry ny décès communautaire mandeha amin'ny fokotany agny dia hitanay fo zegny le raha ka eto zegny zay zegny angataka fiara-miasa amin'ny tompona andraikitra izay tandrifa izy amin'ny ny mba agnenjehina le olo mampely tsaho eto an-tampon-tanàna Nosy Be satria misy fiantraikany mivantana amin'ny fahasalaman'ny vahoaka eto Nosy Be sy ny fahafatesan'ny vahoaka eto Nosy Be zany zay zavatra zay dia magnaraka zegny mikasika ny organisation ato amin'ny hôpitaly zegny ity hôpitaly be ity zany ity no centre de référence tsika ny public zegny ity ihany no anagnantsika ka maro ma misy CSB agny misy clinique misy ny médecin libre ka amin'ny centre de référence izy zany dia mandray ny zavatra rehefa zavatra tokony referena zany hoe ny ady farany ka ny zava-misy zany eto amintsika eto le marary zegny efa ny état critique be zegny vao tonga aty dia izy ma zegny tsy voatana zany negn'le olo satria raha mba tokony avy bonbonnaire izy dia mba misy ny zavatra azo atao fa efa ady farany zegny no atsika mandeha aty amin'ny hôpitaly na dia eo aza ny ezaka ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana dia tsy voatana zany ny ain'olo bon atsika mpiasan'ny fahasalamana namana confrère amin'ny na libre io na ny CSB public dia oka zegny atsika tsy agnano prescription 3 fois ohatra zegny tonga zegny marary na aveto izy mitondra soratra retina raiky nagnome fanafody atsika nagnano prescription dia mbola mipody eo ndraiky marary igny mbola même maladie igny fo nipodanina aminao eo mbola afaka magnano prescription zany atsika
fa kosa rehefa mipody fagnotelo izy mbola même maladie tsy tokony agnano prescription 3e phase fa tonga de référena zany le olo mba hialana amin'ny fahatarana avy aty amin'ny hôpital be. Zay zany no fiarah-miasa mba tiany angatana. De magnaraka zay ny organisation ato zay ty zany centre de référence tsy mitovy amin'ny CSB zany izy ty. Ny fanafody aty amin'ny hôpital de vidina ny fanafody jiaby aty amin'ny hôpitaly atra amin'ny alcool coton vidina jiaby. Zay ma centre de référence izy. Magnano analyse atsika vidina mandoa fa ny fandoavam-bola de ary amin'ny session amin'ny vavahady fidirana de ary ny fanafody de aloha amin'ny pharmacie. Zay ihany zany ny toerana andoavam-bola ato amin'ny hôpital be. Misy koa zany resaka mandeha isorina zegny le resaka regny mba ahafahana mandeha fanapahan-kevitra na ahafahana magnano correction. Io tsy voatery critique fa misy kosa ny milaza zavatra maro. Ny stagiaire marobe eo amin'ny hôpitaly efa tsisy docteur ao fa stagiaire fo mandeha marary, médecin chef tsy hita ao feky. Zay zany le resaka mandalo. Tsy marina zegny zay zavatra zay. Fa ny stagiaire de mandray andraikitry zay tandrify izy fa tsy maintsy misy titulaire fo miaraka aminazy io. Zay tsy ampagnano raha tsy hainy. Ka ny ro stagiaire io zany zanaka atsika nosy be eto ro io. Ary na docteur jiaby tsy nandalo stagiaire zany. Ka ity moa eto matoerana ifandimbiasana io tsisy olo hoe tsy azo soloana zany eto ambony tany. Ka raha atsika zegny tsy encadré ro stagiaire reo de tsy hisy relève zany atsika ary isany mba reharehantsika eto anosy be zegny ny zanaka atsika nianatra tato ny stage teto ary hiasa amitsika. Ny stagiaire dia efa misy organisation zegny napetraka anay fa io tsy maro. Titulaire araiky miaraka amin'ny stagiaire araiky. Zay zany. Le acte ataon'ny stagiaire zany de chapeauteny le titulaire. Manaraka zay zany mikasiky ny organisation ato koa zany miezaka zany zay ampafantatra agnano porte ouverte hoe inona ny rôle ny chef de service tsarakaraiky satria misy service maro ato. Ohatra zao ny pédiatrie de misy chef de service, ny médecine misy chef de service de agnazavazava hoe inona ny andraikitry ny reto tsarakaraiky, inona ny andraikitry ny major zegny. Amin'ny valina letiny karaha ty zegny misy ny fanafody zay resahiny avy amin'ny foibe agny hoe reto avy ny fanafody memempona. Ka io zegny affichena zany io fanafody le médicament gratuit zany. Ohatra zao agnano amin'ny centre andraisina antagnana ny Covid de affichena ry amin'ny centre reto aby ny fanafody memempona. Raha ohatra misy zay. Fa ny amin'ny activité andavanandro zegny dia vidina daholo zegny ny fanafody aty amin'ny hôpital be. Amin'ny fotoanany valina retiny manko atsika zao io de isan'ny andraikitry ny mpiasan'ny fahasalamana zay ny manentana atsika vahoaka amin'ny ohatra zegny geste barrière mba hitandritandry mba tsy voavoaka trano raha tsy tena hoe misy zavatra tsy maintsy hivoanana trano fa indrindra zay marefo. Ka fa nisy moa fiara-miasa tamin'ny autorité, ny député, ny maire, ny préfet, ny amin'ny force, ny journaliste, ny entité jiaby zany eto anosy be. Angamba ho zaha efa ampy eky angamba zay raha ohatra ny sensibilisation no tsisy olo tsy mahafantatra koa ny sensibilisation mikasiky ny Covid teto anosy be. Tena efa matetitetika ampody ka miangavy ny fahatsapahan-tegna atsika jiaby tsaraikaraiky mba hiova fomba fietsika zany atsika
anaova fomba fitondran-tena mikasiky ty arety satria raha mbola mitohy zany zao mety mbola io mbola tsy haintsika raha tsika tsarakaraiky tsy tandro zany mety mbola hitohy ndraiky 15 jours io mbola tsy fantatsika ho za tsika tsy afantatra hoe ino raha mety aseho amare ke raha tsika zegny tsy andray andraiky tsy agnova toetsaigna tsika jiaby tsarakaraiky eto zegny atsika tatrany nefa tsika zegny miankina amin'io izy isan'ny poumon-tsika avokavoko tsika le fa veny entina velany sy ny atsika moa ville touristique de eto ndraiky atsika ho tsisy zavatra atao ato de atsika tompo zegny magnakenda tegna atsika karaha atsika jiaby zegny samby mitandriny samby mandray andraikitra magnaraka torohevitra miany fanjakana fitondrana foibe dia mety ho za matoky après 15 jours de mienina izy io de misokatra ndraiky zegny portsika misokatra ny aéroport de samby mangala zay tandrifiny jiaby ny vahoaka tsaraikaraiky hatramin'ny guide ny chauffeur taxi ny mpivarotro zany samy mahazo zay anjarany zay tandrifizy